lisy fifidianana nahoana ny hetsika ho an'ny aloha le zava-dehibe zany a dia ny fahatongavan'le afatra any amin'ny vahoaka malagasy ray manontolo a fa misokatra androany a ny lisym-pifidianana zany mba hahafahana misoratra ao anatin'izany lisym-pifidianana zany a fa hahafahana ihany koa manamarina n'le lisym-pifidianana amin'ny fanalana zay olona maty zany a sy ny olona ny findramonina rehetrarehetra mba hanana lisym-pifidianana matotsika ary mba ho matotra miaraka amin'izay ihany koa ny fikarakarana fifidianana zay ataontsika. Ny akabeany inona ny olana hita hoe raha hoe tety vokotany zao dia inona ny tena olana? Raha ohatra ny tiany jerevana moa zany ny zavatra nitranga tamin'ny herintaona dia ohatrany tsy dia mavitrika loatra ny olona zany a eo amin'izay le fanatotosana ny didiny zay a eo amin'ny fisoratana ao anatin'ny lisym-pifidianana sy ny fanamarinana ny lisym-pifidianana. Ny zavatra tena farany atahorantsika mantsy a dia ny hoe rehefa manakaiky indray le fifidianana zany a zay vao isy olona ilaza fa hoe tsy tafiditra ao anatiny sy ny zavatra rehetrarehetra nefa ny ao anatin'ny fotoana tsara tsika izao a ahafahana manatotosana zany zavatra rehetrarehetra zany zany. Anisan'ny olona resahana omaly resaka ordonnance amin'ilay hoe tsy fananana karaha fifidianana tsy voasoratra anaty lisym-pifidianana rehefa eo manahoana amin'ny fifidianana amin'ny taona. Ny zavatra anankiray voalohany aloha zany a dia mikasika ny resaka karapanondro-pirenena zay miaraka amin'izao ezaka ataontsika izao ihany koa ny any amin'ny ministèren'ny intérieur mizara mamaim-poana n'le karapanondro-pirenena zany mba hahafahan'ny olona mahazo an'izay karapanondro zay ary misoratra ao anatin'ny lisym-pifidianana. Miandry ny lalàna zay ivoaka eo moa tsika zany a mikasika amin'ny hoe takitakan'inona ny tena fomba hitantanana n'le fifidianana fa hatreto aloha zany zay resaka ordonnance zay a dia tsy misy an'izany resaka ordonnance zany a fa dia tonga dia zay mpifidy a ao anatin'ny toerana ny bureau de vote ihany zany a no mifidy fa tsy misy ordonnance zany. Manahoana ny fiaraha-miasanareo amin'ny antoko politika amin'ny fanatsarana ny lisym-pifidianana? Io zany a dia tena hanaovantsika antso mihitsy zany a ny amin'ny hoe ny mpiara-miombonantoka rehetra ny mpanao politika ny ao anatin'ny fiarahamonim-pirenena sy zay herivelona rehetrarehetra mihitsy zany a mba hifampitantana amin'izany hoe fanatotosantsika ny lisym-pifidianana zany satria manana ny andraikiny daholy a ny olona rehetrarehetra zany ao anatin'ny fanatotosana ny lisym-pifidianana sy ao anatin'ny raharaha-pifidianana ray manontolo mihitsy ka mba mangataka fahamatorana zany tsika mba hahafahan'ny rehetrarehetra tena hoe mijoro a ny fampitantana mba hahafahantsika miaraka mitantana n'izany fifidianana zany a amin'ny araka ny tokony ho izy. Mety hotratra ve ilay tanjona hoe fomba amin'ny fifidianana tanterana sarotra le izy kanefa dia miezaka araka izay azo atao zany tsika hanao zay atratrarana an'le izy zany satria fanamby napetraka moa iny zavatra iny a mitady 800 000 électeurs zany totsika mba hidirantsika ao anatin'izany zavatra zany. Za moa zany dia mbola mamerina an'izay zavatra zay foana no hoe tsy misy a afa-tsy ny mangarahara ihany a no ahafahantsika miala ao anatin' zay mety ho savorivory a isan-karazany zany eto amin'ny firenetsika. Ny zavatra tsotra indrindra dia ny famoahana an'izay datim-pifidianana izay. Ny any amin'ny gouvernemanta moa dia henonay a fa efa milaza fa hoe io ange efa voasoratra ao anatin'ny 17 amin'ny lalam-panorenana le izy a zany hoe ny datim-pifidianana zany raha izay zavatra no vakitsika dia ao anelanelany fa 5 ny volana desambra sy ny 5 ny volana novambra 2024 fa ny zavatra angatahana zany sisa dia fanononana n'le andro hoe inona ao anatin'izay andro iray zany a mitrangaliny fifidianana. Akoatran'izay ny fanavozana fifidianana anisan'ny maharesaben'ny olona zany eo amin'le fandraisan-dahatra an'le olona le hoe eo ny tena hoe misy ny mety ala-bato ao anatin'ny fanavozana fifidianana. Tsy hitako moa zany hoe aiza ho aiza ao anatin'le fanaovantsika ny lisym-pifidianana no hisy ala-bato raha ohatra ka ataontsika mangarahara ny fitantanana n'le fanaovana n'le lisym-pifidianana.
mangarara tiana olazaina zany io lisy-pifidianana zay karakaraintsika io ange tsy maintsy mbola ho averintsika ty amin'ny fokotany mba ahafahan'ny rehetrarehetra mijery hoe aiza ho aiza ao anatin'le lisy-pifidianana zany no tsy marina raha ohatra ny tiany be sy ny maro zany samy mandray andraikitra daholo mijery an'le lisy-pifidianana dia veriko fa tsy hisy mihitsy zay alabato zay fa anjarantsika menakava no manamarina an'le izy mialohan'ny fotoana dia averintsika ty amin'ny fokotany le izy tahaka ny efa nitranga tamin'ny taona lasa dia sambo mijery eo daholo hoe inona no mety na inona no tsy mety ao anatin'le lisy-pifidianana mangarahara tanteraka io zany ivelana kely se fokotany mary président tena zavatra nitranga hatram'izay nisy ny fifidianana teto Madagasikara dia ireo se fokotany ireo foana ny lasalasipatra zany ny tsindry azo lena ataon'ny mpanao politika sy ny sala amin'izany tena misy vaholana mahatra ve vetin'ny seny makasika n'izy io akoatran'le hoe lalàna zay nivaliana hoe lalàna ihany tokony arana nefa ny zareo misy tsindry azo lena azony ihany inona ny tena tokony vaholana ho an'ny se fokotany manera Madagasikara mihitsy dia apetraka eo am-pelantanany zareo ny lalàna arak'izay zavatra lazaintsika zay dia manao fanamariana eo anatrehan'ny seni zareo eo amin'ny trangany zavatra rehetrarehetra zay mitranga ary ny seni kosa andray andraikitra zany amin'ny tsy fanajana lalàna rehetrarehetra na iza tsy manaja n'izany lalàna zany satria ny lalàna ambanin'ny lalàna daholo tsika menakavy zany eto amin'ny tany sy ny firenena rehefa raisana andraikitra zay manasazy ve sa disqualité raisinay ny zavatra voalazan'ny lalàna tsika tsy miala amin'ny zavatra tsy voalazan'ny lalàna dia ampiarina le lalàna zany ka raha ohatra ka misy zavatra tsy manaja an'le lalàna avatia ifotony zany ka tonga any aminay dia ampiarinay zay zavatra voasoratra ao anatin'le lalàna fampiarana ny lalàna foana zay zany ny zavatra misy hatreto aloha zay tsy mbola nahita n'izay zavatra zay zany hatreto aloha zay mbola tsy nahita n'izay Monsieur le Président azafady farany raha vaovao eny farany lany vice président chef ny antokany seny eto Madagasikara inona mety hoe tombontsoa azotsika ty Madagasikara par rapport am'izay zay zavatra zay zany dia zavatra lehibe loatra amintsika satria consécration ange zay raha fifidianana ange le izy zay midika fa crédible zany ny seni eto Madagasikara sy nitondrana n'le processus électoral eto amintsika satria ny olona ange tsy mifitifity foana fa misy antony daholo ny zavatra rehetrarehetra zany ka mba misy vaika an'izany eo anatrehan'ny sehatra iraisam-pirenena zany ny zavatra ataon'ny seni matoa lany vice président ny resef ny filohan'ny seni sotra betsaka